androany. Ny masonao ka hitodika makany amin'ny Jesosy irery ihany. Aza mijery olona ary aza mametraka ny fitenin'ny olona ho zava-dehibe noho ny fitenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Satria ny fitenin'ny olona tsy manova ny ninona fa ny fitenin'Andriamanitra no manangana, mamboatra, mampianatra, manisy soa isan'andro isan'andro. Asaka ianao hitsangana raha sitraka ao hivavaka tsika mialoha maka itsika ny salamo ndao vonoantsika ny fotsika ifandray amin'Andriamanitra indray. Ndao mboaritsika ny amintsika tsirairay avy afatsika tafahoana tsara amin'Andriamanitra. Halleluja. Vavaka tsika tompoko. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny famindrampony, ny amin'ny fahatsarana, ny amin'ny fananganana. Misaotra Jesosy fa Andriamanitra tena tia anay ianao. Misaotra fa matoa tonga eto androany Andriamanitra dia mbola noho ianao irery ihany. Misaotra fa amboarinao, ahitsinao, atsanganao zay Andriamanitra. Misaotra fa tsy mba manadino anay tsirairay avy ianao. Misaotra fa eo foana ianao. Misaotra ny amin'ny tombonandro zay mbola omenao anay. Misaotra ny amin'ny herinandro mahagaga zay ny asanao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny teny, ny antsiprian'ny teny sy arotsaka ao aminay Andriamanitra. Ankehitriny Jesosy tonga eto zahay tsy ny amin'ny herinay na ny tanjakay Andriamanitra fa noho ny fitiavanao irery ihany. Misaotra Jesosy fa ianao irery ihany no mahavita an'izany amin'ny fiainanay. Ianao ilay tianay amin'ny tsisy fepetra, ianao ilay tianay amin'ny fomba rehetra, ianao ilay tsy mety kivy aminay Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa ninona zavatra mety nitranga amin'ny fiainanay Andriamanitra dia tonga foana ianao manarina sy manangana anay. Ankehitriny Jesosy dia mifono aminao zahay. Mifono zahay ny amin'ny fiteninay, mifono zahay ny amin'ny toeponay, mifono zahay ny amin'ny fijerinay, mifono izahay ny amin'ny ndraindray ny akamonay avelany amin'ny tarika anay, nofinay avelany amin'ny tarika anay, mihatra noho ny tokony famelanay ny fitareny fanenao masina. Mifono zahay Andriamanitra satria fantatray fa betsaka ny zavatra mila hitsy eo amin'ny fiainanay. Ianao dia miteny mananatra ampitiavana foana isan'andro isan'andro. Fa izahay Andriamanitra anao tsy mahay mitondra tena eo anatrehan'izany fahatsaranao zany. Misaotra Jesosy fa na dia mety hoe tsy afaka examen zay raha ara-toetra tamin'ny omaly dia mbola nomenao andro anankiray zay Andriamanitra ahafahanay mianatra indray ny amin'ny fanarahandianao Jesosy Kristy. Misaotra Tompo ny amin'ny fitsapana rehetra zay avelanao mandalo amin'ny fiainanay satria ireny Andriamanitra no mampianatra anay sady mitarika anay ahita ny fahaizanao mitondra sy ny fahaizanao mitantana mandrakariva. Misaotra fanay masina fa eo foana ianao mipitsika sy mampianatra anay. Misaotra Jesosy Kristy fa isan'andro dia tsaroanay foana ny asa-pamonjena zay vitanao, ny aretanao ny mafy ho anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa tsy misy na iza na misy olona mety hiteny anay fa tena tia anay tsy havita hanolotra ny aino anay Andriamanitra. Fa ianao Jesosy, ianao dia teo foana niaritra ny zavatra rehetra, nampandroso mba hahafahana mampandroso ny fiainam-pananay Andriamanitra. Nafonao ny lanitra, nafonao ny fitoerana mahafinaritra mba hahafahanao manangana ny tsirairay avy, hahafahanay koa mba ho anisan'izany hoe mandova amin'ny fiainana mandrakizay izany. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy ny amin'ny fahasalamany tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny teny izay efa nomaninao izay horenesinay androany. Misaotra ny amin'ny fitariana rehetra amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Misaotra Andriamanitra fa isaky ny mijery izahay dia mahita ny fitiavanao, isaky ny mihetsika izahay dia mahatsapa fa arovanao, isaky ny miteny izahay dia tsapanay renay mihitsy ny fanahy masina mampianatra anay anana fahendrena, hiasa amin'ny fahendrena ny fanahy masina mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Taontsika rehetra hisaotra an' Jesosy amin'izao fotoana izao raha sitrakareo. Asa anaty mivavaka ao dia teneny fisaorana fotsiny ny amin'ny zavatra nandalovanao, ny amin'ny fiainana, ny amin'ny andavanandro, ny amin'ny zavatra mety mbola mila ianarana, ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra, ny amin'ny teny fananganana, ny amin'ny fampatsahivana, ny amin'ny fanasana izay nataon'i Jesosy Kristy, ny amin'ny antsipriany izay nataon'i Jesosy. Isaora izy, ankalazao ny anarany masina. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, misaotra Jesosy ny amin'ny bitsikao, misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fitarianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao. Misaotra Jesosy fa iny an-dalana arovanao zahay, raha matory arovanao zahay, vatsianao ny tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny asa ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fahitam-pity, misaotra ny amin'ny fafahana mianatra Jesosy eo. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny bitsiky ny fanahy izay tsapanay mamelombelona anay isan'andro isan'andro.
antony mahatonga anay androso sy te androso ny fahitanay sy ny fahatsapanay le zavatsoa ny asa-pamonjena zay efa vitanao Jesosy Kristy. Misaotra fa tsy nanadiny anao ary misaotra fa tsy manadiny anao, misaotra fa eo foana ianao amin'ny fotoana rehetra hatramin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatramin'ny fiafaran'ny andro anankiray dia eo ianao Jesosy Kristy. Misaotra Tompo, ny olona mety mandao, ny olona mety afaka miona aminay amina fotoana voafetra fa ianao Andriamanitra dia teo foana miaro, mitantana, mamatsy, mampianatra, mananatra ary indrindra misy solovavana amin'ny alalan'ny fanainao masina. Misaotra Jesosy fa ianao efa nanomena efa vasaina izay tsy hainy fahavaloresena na toerana. Misaotra Jesosy fa ny rana latsakao no efa antoka ho an'ny fanasitranana ny tsirairay avy, fiarovana ho anay. Aok'izay Andriamanitra hanompo amin'ny fihetretana hankasitrahanao mandrakariva, ahafahanay manana ny fonao, manana ny fijerinao. Indro ny fonay Andriamanitra atolotray ampasahiana sady ampitiavana ho anao, satria anao efa nilaza fa ny fotoritory sy mangorakoraka dia tsy ataonao tsinitsinina. Eny Jesosy, atolotray anao androany ny fonay. Raisy Tompo ho voninahitry-naranao amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia, amen, amen, amen. Fiadanan'ny Tompo aminao manokana dia ampifaliana foana anao merena koa ny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho aminao izay anisan'ny tonga eto androany dia aza diny fa ty fotoana ty dia fotoana anankiray izay tian'Andriamanitra ahafahantsika mitombo indray ny hafanarahandi azy. Andehantsika amaky ny Salamo fa 3:100 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa 3:100 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa 3:100 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo izay vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sitraka dia andaontsika hiaraka amaky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Alleluia, midera ianareo mpanompon'i Jehova, midera ny anaran'i Jehova. Isaorana ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany no hiderana ny anaran'i Jehova. Amen, amen. Vao mifo amin'ny atoandro, amin'ny hariva, alohan'ny atory dia ndao hanao zavatra anankiray tsika rehetra. Tsy ho mifangatahana, tsy ho andro ny fangatahana, tsy ho andro ny fitarainana, fa ho andro ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Satria misy foana ny teboka afaka hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia tsika mifantoka amin'ny zavatra tsy azo, kanefa ny zavatra efa misy betsaka lavitra no zavatra izay mety tsy azonao. Androany dia ndaontsika anao fiderantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao, vavaka fiderana amin'izao fotoana izao dia asaiko anao hiteny mihitsy Tompo misaotra anao ny amin'ny fisianao amin'ny fiainako fa aleoko lavitra Andriamanitra tsy manana ny zavatra ny tany izay tsy manana anao, fa ny fananako anao ny tena tombony tsara indrindra amin'ny fiainako Jesosy. Asandrato vavaka ao androany ray amin'ny anaran'i Jesosy ampianaritsy Andriamanitra hideranao mandrakariva ary ahita ny zavatra tsara be izay efa ataonao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Ampianaritsy Tompo hifantoka aminao mandrakariva fa ianao no antom-pisinay. Aoka ny vavanay Andriamanitra vao mifoy izay dia ny aleloia sy ny eo asana ny eo am-bavanay tsirairay avy. Amin'ny atoandro ny fiderana mafana ny eo am-bavanay Andriamanitra, amin'ny alina dia fiankofana mafana no entinay Andriamanitra eo anatrehanao, fanolorany tena sy fanomezam-boninahitra ny anaranao Andriamanitra. Aoka ny fiteninay araka ny teninao Andriamanitra amin'ny boky Kolosiana milaza hoe aoka ny fiteninareo feno fahasoavana amin'ny anaranao Jesosy. Aoka ny fiteninay amin'ny andavanandro amin'ny mpiara-miasa sotran'izany mbola ho fiderana ny anaranao Andriamanitra. Aoka hampatsiaro ny fahatsaranao ny fisinay Andriamanitra tsara indrindra. Aoka ny olona tsy ahitanay fa ahitanao Kristy miasa eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Aoka ny tontolonay Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra anao dia tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Alleluia, amen. Ndaontsika tehaka mafy ho an Jesosy. Alleluia, alleluia. Fetrantsika dia ndaontsika amin'izao fotoana izao tena hoe hitohy ao anatin'izany fisaorana izany. Asandrato any amin'ny lanitra ny tananao Jesosy. Tena mamy ianao Jesosy, misaotra anao satria tena Andriamanitra tsy miova ianao, Andriamanitra matoky ianao Jesosy. Tahaka ny tenen'ny boky ny mpanao salamo teo hoe tahaka ny mba te hanirana izany, tena ohatran'ny Davidy izany zay Jesosy hoe hatramin'ny fipisahany masoandro, hatramin'ny filetehany dia hoe misaotra anao foana amin'ny zavatra rehetrarehetra Jesosy. Io tsy miankina amin'ny zavatra mety lalovanay, eny tokoa mety misavorovoro ny zavatra rehetrarehetra. Eny na dia eto amin'ny firenena raha dia mandalo fotoan-tsarotra Jesosy. Nefa izany rehetra izany dia efa voasoratra Tompo, satria na maneran-tany ara izao dia mikorotana Tompo malalo. Fa ianao nefa niteny an'izany fa ho avaingana ianao Jesosy,
moa hita finoany aty ambony tany va ianao saotra Jesosy satria tena mbola terizinao foana zay Jesosy Kristy tompo tsy misy adononay ny fitahinao rehetrarehetra Jesosy fa eo amin'ny fiainanay isan'andro zany Jesosy tena hoe mame voninahitra anao zay misaotra anao le Jehova tompony maro ianao le izatra zay ka ho mandraka zay tsy miova ianao Jesosy ianao le alpha sy omega ianao le mahita ny farany hatramin'ny voalohany tompo tena mankasitraka fe ny anaranao zay Jesosy dera ny anaranao zay Jesosy zay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarana famindrampo sy fiantrana dao tika teny hoe izay mamela ny elokao rehetra zay mamela ny elokao rehetra ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famindrampo sy fiantrananao isaorany Jehova tsika rehetra ry fanaiko zay rehetra to anatiko misaorany anarany masina misaorany Jehova misaorany Jehova ry fanaiko aza misy adinona ny fitahin rehetra tenentsika anao misaorany Jehova misaorany Jehova ry fanaiko zay rehetra misaorany anarany masina misaorany Jehova ry fanaiko aza misy adinona ny fitahin rehetra dao tsika no fahofanlanitra tanatsika ny amin'ny lanitra ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidina ny andavaka zay manarina famindrampo sy fiantranana zay mamela ny elokao rehetra izay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famindrampo avy antsika farany misaorany Jehova ry fanaiko misaorany Jehova misaorany Jehova ry fanaiko asehoany amin'ny endrika ao ny fifalianao fisaorany ko misaorany anarany masina misaorany Jehova misaorany Jehova ry fanaiko aza misy adinona ny fitahin rehetra izay mamela ny elokao rehetra zay manasitrane ny aretinao rehetra ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famindrampo sy fiantrananao izay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manafitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famindrampo tsy fiantranana tenentsika hoe ianao Jehova raha ianao Jehova raha ianao Jehova raha ianao ray mandraky zay ray mandraky zay
jesosy sotra vazany tokoa ianao tokoa no mamela ny eloko rehetrarehetra ianao tokoa no manasitrana ny aretina rehetrarehetra mety aretina ara-panahy zany mety aretina ara-tsaina mety aretina ara-batana eo amin'ny nofo jesosy fa rehefa navelakao zay navelanao zay dia mananandroko zay fa sitranonao zany aretina rehetrarehetra zany jesosy tena hoe misaotra satria ny famindraponao tokoa no matoza ao anay ary tena hoe miainano zany zay isanandro avaozonao isa-marainy zany tsy miankina mivavaka ataonay tsy miankina miezaka ataonay jesosy zahay dia tsy mendrika zahay dia reny tsy mety reny foana ny ataonay fa ianao kosa ianao reny zavatra tsara rehetrarehetra reny lehibe ny famindraponao jesosy ny fatezeranao dia indray mpimaso ny teninao fa ny famindraponao dia maharitra mandrakizay ary amin'ny taranaka fara-mandimby zany jesosy zany mahatonga anay milaza ankira hoe tena hoe miaina amin'ny famindraponao zay isanandro jesosy maro ny zavatra mety tsy tanteraka maro ny zavatra mety tsy nety fa teo ny famindraponao jesosy zany famindraponao zany no irainay amin'ity andro androanyity jesosy miainany zany zay isanandro halleloia miaina ny famindramponao isanandro ao tompo ny fiainako miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky anao andao tsika teny hoe miaina amin'ny famindrampo miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao ny fiainako miaina ny famindrampo sy ny fahasoavanao sy ny fahasoavanao tompo nao mbola veritsika ny miaina amin'ny famindramponao zay jesosy miaina ny famindramponao isanandro ao tompo fiainako halleluia miaina amin'ny famindramponao jesosy miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao tompoky ilazantsika hoe avaozinao isa-maraina avaozinao isa-maraina irefinilay famindramponao avaozinao isa-maraina irefinilay famindramponao irefinilay famindramponao tsika vavaka amin'izao fotoana zao jesosy azany tokoa jesosy tena miainany zany fahasoavanao miainany zany famindrampo zao sanfony zay isanandro jesosy tena zany mahatonga anay miteny hoe miaina ny famindramponao zay isanandro halleluia miaina ny famindramponao isanandro ao tompo ny fiainako miaina ny famindramponao jesosy miaina ny famindramponao sy ny fahasoavanao asanao teny amin'ny lanitra tananao tenena avaozinao isa-maraina avaozinao isa-maraina irefinilay famindramponao avaozinao isa-maraina jesosy isa-maraina irefinilay famindramponao lazao ihany avaozinao isa-maraina jesosy avaozinao isa-maraina irefinilay famindramponao avaozinao isa-maraina tompo halleluia isa-maraina
ilay famindram-pona. Alleloia. Misaotra Jesosy. Misaotra fa ianao ilay niteny taminay hoe tsy andao anay na foy anay akory Jesosy. Efa ela ianao ny te-hambomba anay tahaka ny fambomban'ny akoho ny zanany Jesosy. Fa izahay tsy mety. Inaina izahay raha ny haino anao Jesosy. Nanaiky izay dia efa tonga tahaka ny ony ny fiadahana anay Jesosy. Misaotra fa ianao ilay tsy mitsahatra manangana anay. Ianao tsy mitsahatra mampahery anay Tompo. Ary fantatra koa fa tsy manameloka anay ianao satria tsy misy fanamelohana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Ianao miteny fa tsy amikery, tsy ampantanjahana, fa mifanako Jehovah tompony maro. Jesosy raha mandeha tokoa izay dia mety ho reraka izay. Mety ho kivy an-dalana izay amin'ny manofinay Jesosy. Fa efa nomenao anay ny herin'ny faherezana amin'ny alalan'ny fananao masina Tompo. Dia anananay foana ny antoka Jesosy hoe tsy maintsy mahery izay, tsy maintsy mijoro izay Jesosy. Ary tsy mahazo miabandona izay fa tsy maintsy hoe miaraka aminao izay ary tanjonay dia any an-danitra Jesosy. Mangataka ny fananao masina izay. Ilay fanampampahery. Ilay fanahy tsy azon'izao tontolo izao raisina Tompo fa ianao ihany manome an'izany. Ilay parakleto, ilay mpananatra. Izany no ilainay hanoro ny lalakalehanay. Anangana anay, ameno anay indray amin'izao fotoana izao. Fanamasinao mangataka aminao izay fanamasina. Aoka tena hofena anao izao fotoana izao izay zavatra rehetra tsy nambolenao. Izay zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao mety vesatra anaty izany. Mety toe-po maloto izany. Mety olana maro samihafa izany Jesosy. Dia avelanay eo am-potry ny tongotrao izany. Fa tena safidy izay ny hibanjina anao Jesosy Kristy Tompo. Ilay Tompo sy mpanefa ny finoanay. Fanamasinao. Apio izay fanamasina. Ome hery izay fanamasina. Tantanjo izay fanamasina. Laotsika teo hoe fanahy eo. Ome hery. Fanahy eo. Ome hery. Fanahy eo. Velombelomby aho. Usurisitni reria famila o isana mikeria amindo versika o fanayo umewera fanayo teneno mitsy umewera atao fanemasina amin'izao fotoana izao fanemasina família não insana tua no amiqueira aminsando não entendeu wanya miniza yantuaniza bua fiana wireri tu sagasa quisa la sawe usuri sitariwa e não antenenai Jesus e não antenenai isanandro mas assim que eu fanaio o meu era That's all. When your minis is high, when your minis, young Chinese amua, piano ire, no sakais a quiza, usuri sitariwe, piano no antena. Tuaniza bua piano ire usuri sitariu Jesus
Solicitariwa Fianono antena Fianono antena Quisa O solicitario zay Jesosy Solicitariwa Familanao Jesosy Fianao n'antenai Fianao n'antenai Quisana O trony sitario zay Jesosy Uczuni sitariwa Fianao n'antenai Fianao n'antenai Quisanar Sotra fany masina Halleluja Halleluja Sotra fany masina Sotra ny amin'ny fahafenonao Androany zay dia tena hoe miandrandranao tanteraka izay miandrandranao fatratra izay satria raha tsy ianao no manatrika raha tsy ianao no ivony zavatra rehetra Jesosy dia zava-poana ihany zany Jesosy izahay dia misy taona mety hoe miantehatra amina zavatra misy taona mety hoe miantehatra amin'olona fa mandisy fanantenana reny Jesosy ianao ilay mbola tsy nandisy fanantenana anay tena hoe misy taona izay tapidalakale Jesosy mandao ny namana, mandao ny havana, mandao n'izao tontolo izao Jesosy fa ianao eo foana Jesosy tena hoe misaotra anao zay Jesosy fa tsy mamela anay ianao tompo malala ho any amin'iza tokoa moa zay Jesosy ao aminao rery ihany tompo malala ao aminao rery ihany Jesosy aiza no aleha anay very zay raha tafasaraka aminao tsy mahefa nininy zay Jesosy androany tena avaozana indray zany fanoloran-teny zany toko zany Jesosy fa aminao rery ihany ianao le Jesosy Kristy avy any Nazareta ihany no ilainay Jesosy ianao rery ihany no antenay anay tompo mila anao zay Jesosy ataontsika hiteny hoe aiza no aleha aiza no aleha raha tsisy ianao raha tsisy anao lazao aiza no andeha raha tsisy ianao aiza no aleha raha tsisy ianao anatrehanao anatrehanao Jesosy aiza no aleha raha tsisy ianao aiza no andeha raha tsisy ianao aiza no aleha raha tsisy ianao anatrehanao Jesosy Tiku
Tikanao Jesu Tikunyana Treana Tikunyana Treana Tikanao Jesu Tikanao Jesu Tikunyana Treana Jesu Tikunyana Treana Tikanao Jesu Tikena toerana lazao tikonyana treanao tiku Tikanao Jesu lazatikaina tiku Tikunyana Treana Tikanao Tikunyana Treana Tikanao Jesu Tikana Hallelujah Tiatanana mafy sika ho an'Andriamanitra atovy mafy ny tiaka ao an Jesosy ary Alléluia mahazo toerana tompoko azafady tonga amin'ny fotoantsika hitantarana ireo kasika nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy Alléluia rahabantsika rehetra nianaran'i Jesosy fifaliana lehibe ho any no jovavolombelona eto anome sy anomezana voninahitra n'Andriamanitra moa ny fijorovam-volombelona ary fanalana baraka ny devoly fijoroana vavolombelona koa dia fanamporofoana ny fisian'Andriamanitra zay tsy tamasotsika kanefa tena miasa izy ary eto no ampirisihana antsika zay mataotahotra mijorovam-volombelona fa mijorovam-volombelona satria mahafaly an'i Jesosy ny fitantarana Alléluia ary mahatonga azy voaporofo manerana izao tontolo izao sy amin'ny olona rehetrarehetra mijorovam-volombelona satria tena tsara ny miaraka amin'i Jesosy no manana azy sy no entiny satria tsisy momba fiainanao eto ambonin'ny tany ka tsy raisy ny antanana sy andraikitra hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny farany ngeza indrindra amen na jovavolombelona io koa satria rehefa niaraka tamin'i Jesosy moa zany ka nandray Jesosy efa taona maromaro tena moa zany dia mpanompon'Andriamanitra mpanompony dia tao anatin'izay tena fanafo tena nanompo ary zay moa dia mitondra iraka anankiray ansabotsina menana dia zavatra nitranga dia nisy taona nanontany tena hoe satria misy karazana dia lalovana sy zavatra nitranga teo amin'ny fanompona sy ny fiainana hoe Jesosy hoe tena natsoanao marina ve nanontany tena zany dia tao anatin'izay vokatra nitranga-javatra nitranga dia tena miasa ny saina hoe inona no atao araka lira teo hoe aiza no ale fa nisy fotoana amin'izay rehefa nanomboka hoe nanaraka ny fandaharana nanaraka ny fampianarana rehetra tamin'izao iraka izao dia nanomboka nafantatra amin'izay hoe zao tokony atao zao lalana tokony ale ny zavatra rehetrarehetra zay renesina teto sy ny raisina teto zany dia hijoroana vavolombelona fa tena avy ao ampon'Andriamanitra ho anay so atsika rehetrarehetra izy ary tena anisany tena nanampibetsaka tena nampijoro ry zareo sy isika rehetra zay mety sy mijery za tena tsy ho vavolombelona aminareo fa tena hoe tao anatin'izay fitondràna sy fanompoana sy iraka izay misy fotoana tena diso lalana nanompoana an'Andriamanitra sy ny fandraisana tao fa tamin'ny alalany teny zay renesina teto ary tsy mitsatra mihitsy moa zany tena hoe manaraka foana
na dia tsy tonga eto matetika aza fa ao anaty Facebook sy internet koa zany tena nanampy na mpijoro tamin'ny fahamarinana, nanampy na mpijoro tamin'ny finoana sy tamin'ny fahatokiana sy tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra. Za tena miteny amintsika fa Andriamanitra miteny amintsika sy Andriamanitra mitondra antsika teny fiainana izay zarainy eto. Amen na ve zany? Zavatra angatako amintsika tena aza raisy nampahazarana reto fa tena raisy foana hoe tena Andriamanitra le miteny, Andriamanitra le mampiasa. Isan'iza mpanompon'Andriamanitra ampiasainy miakatra eto. Tena hitako mihitsy zany hoe tao anatin'izay tena raha tsy nisy an Jesosy zay dia tsy haiko intsony fa tena isaorana aloha Jesosy na mpijoro ary dia tena miaina amin'ny antom-pisiana marina, tena misy fiantraika ny vokatry ny fampiasan'Andriamanitra mihitsy zay amin'izao ary dia tena hoe voapirofo fa tena misy Andriamanitra. Mampahery antsika rehetrarehetra raisy ny teny fiainana aza atao mpahazarana mihitsy mandrairy fa tena akato avy ary tao anatin'izay dia tena niova ny zavatra be da be, tena hoe na zay raha tena tsapa tena hoe niova ny mpino rehetra sy ny fiangonana entina koa dia tena niova ary tena mikola tsara ao amin'ny Jesosy tena ao amin'ny Alleluia. Tsy hitako intsony izay tenenina ampy feno dao tsika hitsangana angambany e. Hitanareo tsy haiko hoe hafirina ianao zay no manaraka ny hiraka hvkl fa le izy tsy ao amin'ny hoe anona fa any amin'ny toe-po mangetaheta an Jesosy ve ianao e. Paoly ange judaiste fa rehefa nangetaheta hijoro dia nitarihan Jesosy ao amin'ilay fampianarana dia androany sokafo an Jesosy ny etahetanao izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe rehefa mangetaheta dia miteny foana Jesosy dia zay teny rehetrarehetra ny tenenina dia nentin'Andriamanitra nanorina fiainam-panahy ary hitehirizana antsika tsirairay avy. Mino fa antsika tsirairay avy ireo tsisy hoe samy tena hoe mangetaheta n'izany hoe voatahiratra amin'ny farany. Atsangano hoe tananao raha mangetaheta ianao voatahiratra amin'ny farany. Ampy ny teny, ampy ny fiombonanao amin'ny Jesosy dia raha hoe taheta fotsiny. Dao tsika teny amin'ny Jesosy, misaotra Jesosy fa miresaka aminay foana ianao misaotra Jesosy fa mampiteny ny mpanomponay foana ianao fa arahana hetaheta zany Jesosy, mitenena foana aminay isan'andro fa mangetaheta ny fahamarinana avy amin'ny teninao zay sandrato ny tananao dia sokafo ny vavanao teneno Jesosy ny etahetanao, tenenao Jesosy ny fisaoranao ny amin'ireo teny rehetra zay nyrenesinao hatramin'izay. Mety androany ianao vao tonga teto fa hisaory izy fa hiresaka aminao Jesosy androany. Efa niteny izy tao anatin'ny hira, efa niteny izy tany anatin'ny salamo fa mbola hiteny ihany koa izy rehefa avy eo. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ndreto ny fiangonanao, mangetahetanao Jesosy mangetaeta ilay fahamarinana dia mangetahetanao ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tena maniry fatratra anao zay Jesosy, mangetahetanao zay Jesosy, tena mila anao zahay, tehirizo hatramin'ny farany zahay fa tsisy ankoatra ny fahamarinana no ahafahanay mijoro hatramin'ny farany ho voatahiry eo amin'ny fanarahana anao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra noho ny amin'ny tehirizanao anay hatramin'ny androany ary misaotra Jesosy fa ho voatahiry hatramin'ny farany zay rehefa miombona aminao sy manaraka anao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy averinao any aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Tsy misy tompony zany afa-tsy ianao irery ihany. Raisy Jesosy raiso ary ankasitrao zany hoanitra, ankasitrahana eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika tiaka mafy an'i Jesosy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika ao anatin'ny fanomanana. Alleluia. Faly miakapa antsika amin'ny anaran'i Jesosy mbola hiakaka hivavaka tsika. Kay masina tsara indrindra ka ny amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka Jesosy fa tonga amin'izao fotoana izao indray izay eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra betsaka Jesosy satria ianao miteny hoe mankanesa aty amiko. Ka izao tontolo izao Jesosy dia fampahoriana no hainy omenanay fa raha ianao kosa dia fiainana be dia be ka hideranay sy hankalazany ny anaranao zany. Amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy dia manomana ny fohamam-panahinay andraisanay ny teninao satria ianao rehefa miteny dia tokony misy zavatra miova eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka feno anao zay Jesosy dia gainay mandrakizay ny anaranao amen. Maza ho toerana tompoko. Asa ianao ka salamiko fa za isaky ny hoe zoma hariva tena mientanentana ny foko hoe wow, hoe ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray.
mandritra ny herinandro ianao atototo ny fiainana etseko fa rehefa tonga amin'ny fotoana ohatr'izao dia hoe eo amin'ny Jesosy ianao, iaino ny tenin'i Jesosy ianao. Nefa raha hoe iaino ny tenin'i Jesosy ianao, iaino ny feo an'i Jesosy ianao dia tsy hoe miaino fotsiny ohatrany hoe ianao miaino radio na miaino olona, fa tena hoe fiainana, iaino an'i Jesosy izay miteny fiainana eo aminao. Ozy izy Jesosy ao amin'ny Jaona 9:17. Jaona 9:17 amin'ny anakan'i Jesosy manao hoe izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Ka izao tontolo izao ve no andrasanao? Inona no afaka omeny izao tontolo izao anao? Fahakiviana, fanankianana, tsikera, fanomezan-tsiny, fiampangana, olana, latsa, pression, izany no omeny izao tontolo izao anao. Fa izao misy anankiray miandry anao fatratra mba hanatonanao anazy. Ozy izy Jesosy ao amin'ny Matteo 21:17-30. Izany hoe mety henao foana kanefa izao mbola mamerina aminao ny teny androany. Ozy izy Jesosy mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsahakana. Ento ny zioka ka menara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hita fitsahakana ho amin'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Amen. Eo amin'ny Jesosy eo no misy an'ilay fitsahakana tadiavintsika. Le tsy hain'izao tontolo izao omeny, fa Jesosy kaiky mahay manome azy. Mangataka aminao aleotsika manao ohatran'ilay kapiteny Romana. Nanana olana ty kapiteny ty, hafa firenena izy fa zao, ozy izy mantsy an'i Jesosy hoe mitenena teny iray dia ho sitrana ny ankizilahiko. Miandrandray ianao teny avy amin'Andriamanitra, fa raha hiteny Andriamanitra dia voalohany indrindra ny aloha ampitsahatra anao. Dia rehefa miadana ianao dia hivaha amin'izay izay mety ho olana rehetra, na olana eo amin'ny fanahy, na olana ao amin'ny aina, na olana eo amin'ny fiainana amin'ny atsipiriana. Hoy ny voasokatra ao amin'ny Salamo 119:1. Salamo Salamo 119. Safady. Andin'ny 119 amin'ny anakan'i Jesosy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ampahafantatra ny lalanaina ianao, fahafikisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Hiteny Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompiny dia omano ny fohamam-panahinao handray teny. Andaontsika ianao ohatran'ilay